Raha mpitso talata sy ny alarobia ho avy izao no tokony hanaovan'ny governemanta tatitra amin'ny solombavambahoaka. Nofoanana izany noho ny fahafatesan'ny depioten'ny Marolambo ary mbola hodinihina ny andro hanatanterahana izany. Tatitra izay vaovao indrindra ny namana vola ravoavy sy tsirakotoarsan. Niemitra ny fiaonany ao amin'ny governemanta sy ny depute raha tokony ny fahatelopolo sy ny faraka amby telopolo ny volana Mey izao no hanaovan'ny governemanta tatitra amin'ny solombavambahoaka dia nofoanana izany ary hanova ny fandaharam-potoana eo anivon'ny anteny merapirenena. Raha ny fanazavana nentin'ny birao maharitra ny anteny merapirenena dia noho ny fahafatesan'ny depioten'ny Marolambo le vao nitadiavana no anisany antony sy ny fiemorana. Zay mihitsy hoe napikisaka ny l'euro du journée fa enina roa angamba na hoe hitanareo mihitsy angamba hoe misy namanay zany namoeny zany dia depioten'ny Marolambo ka noho izay antony zay zany satria androany ny fandevenana nefa rapitso ny prévu anaovana an'le rencontre avec le gouvernement zay zany nahatonga anazy hoe nakisaka kely tao zany rehetrarehetra fa tsy dia misy fiovana firy io fa ny zavatra mety miova kely fotsiny zao misy projet de loi anakefatra avy amin'ny gouvernement resaka ratification accord de prêt maika be zany io tsy maintsy atao. Iny nefa tsy napikisaka azy mihitsy fa saika nampidiny ao anatiny ihany fa le resaka hoe fahafatesan'ny namana iny mahatonga somary nakisaka kely fotsiny. Andro ray ihany décalé andro ray fotsiny ane fa rapitso zay zany vao misy conférence de président dia misy ny adoption en séance plénière l'ordre du jour fa tsisy zavatra hafa ankoatran'izay. Mety ho an'ity herinandro ity ihany hatrizao aloha raha ny tena marina tokony amin'ity ihany satria mois de mai ny tapitra amin'ny alarobia ohatra mois de mai zany zay tokony mba hisy fotoana anankiray zany amin'ny gouvernemanta. Ka raha araky ny fandiniha koa satria rapitso dia izy vao tapahana fa tsy zany mihitsy manampakany fa ny conférence de président sy ny séance plénière fa arakaraky ny rapitso fa eritreritra fotsiny ana aloha tokony alarobia angamba mety mandeha angamba. Raha voalazany lalam-pandrenana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana dia tokony hisy isam-bolana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny governemanta, fotoana izay hanaovana tatitra ny zava-bita amin'ny fandaharanasan'ny governemanta ary ametrahan'ny depute fanontaniana ihany koa. Mety tsy ho voahaja ve amin'ity io voalazany lalam-pandrenana io? Ny birao maharitra ny hahanatotosa ary violation de constitution mihitsy zany mahakasika ny tsy fanaovana an'izany ka mino aho fa any amin'ny 31 au 1er juin na farapahatany 1er juin au 2 izany rencontre ny gouvernement sy ny parlement izay ary mazava ho azy fa amin'io dia no ahafantarany gouvernement ny tena hetahetan'ny vahoaka tsy mandady harina satria ny solombavambahoaka natao hitondra ny feon'ny vahoaka koa eto zahay dia efa manararaotra fa misy any ny zavatra tena tokony ho vitaina ao anatin'ny hoe objectif ponctuel limité dans l'état ho ny teny baiko fa misy amin'izao fotoana zao mbola misy ny olona mianatra any ambany ravikazo izay ezahina ny tokony hampisy ny construction installation na izany école izany mino aho fa ampahafantarana ny tokony andraikitra fa mety tsy fantany tokoa izany eo ihany koa ny tsy fisian'ny CSB 2 na CSB 1 any amin'ny commune vaovao. Raha tsy ahivina dia ny fahadimy amby roapolo ny volana Mey lasa teo no namoiny ainy ny solombavambahoaka ny Marolambo ary androany no hanatanterahana ny fandevenana azy. Anisany nanatrika izany ny délégation avy amin'ny anteny merapirenena tariny filohan'ity androm-panjakana ity Rakoto Mamonjy Jean Max. Raha mpitso vao hisy fivorian'ny filoha eo anivon'ny anteny merapirenena andinihana momba ny fandaharam-potoana vaovao. Izay ny amin'ny niveau iny fa mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao raha matoa Amelia Lakrafy kandida ho amin'ny fividianana solombavambahoaka frantsay izay ho totosaina amin'ny volana jona ho avy izao. Niona tamin'ny vondrona frantsay ambonina eto Madagasikara izy tamin'ity androany ity tetsy amin'ny Le Café de la Gare tetsy Soarana. Anatsara ny farim-pianan'ireo frantsay mipetraka any ivelan'ny France isan'ny fanambina petraka Ramatoa Amelia Lakrafy candidat solombavambahoaka frantsay avy amin'ny atoko République en marche izay misy ny filoha vaovao Emmanuel Macron zany. Misahana ny farim-piadidiana fahafolo ho an'ireo frantsay mipetraka ivelan'ny France ity candidat ity. Isan'ny horesahany nandritra ny fiaonana sy fanakalozana tamin'ireo frantsay mipetraka eto Madagasikara tetsy amin'ny Café de la Gare Sorano ohatra ny fanavozana ny teti-bola atokana amin'ny fiahina ara-tsosialy ireo frantsay mipetraka ny ivelan'ny France izay eritreretina ho mahatratra 2 hetsy eo mitsinjara amina firenena misy 7
ny tanysainy ihany koa ny fomba ahafahana manavao mifaneraserana amin'ireo frantsay mipetraka any ivelan'ny France mba hisin'ny hifahombiazana. Reny mpianakaviany Ramatoa Amélia Lacrafy, vehivavy mpandra raha 73 taona ary tao Maroc izy niteraka. Vehivavy mandray andraikitra, io no hiavahany amin'ny besin'ny maro. Avy nanao fitsidianareo frantsay antsoina hoe marcheur tao Antsirabe izy no tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana zao. Ao anatin'ny fampelezan-kevitra taony dia noho indiany ary hitsidika any Beirut sy Afrika Avoana izy sy ny kipany. Amin'ny 4 jona ny dingana voalohany amin'ny fifidianana solombavambahoaka frantsay raha toa ka amin'ny 12 jona kosa ny toto-tsaina ny dingana faharoa.